Akoatr'izay ihany koa dia zava-dehibe ny fampihavanana ny mpanao politika eto Madagasikara, hoy ny Mopera Alain Thierry Rahson, secrétaire général ny JSTCP eto Madagasikara. Akoatr'io fanin-kevitra mahakasika ny fampihavanana io dia isan'ny nasiany teny ihany koa ny fananganana ilay ratsamangaika antsoina hoe FFM manana filan-kevitra ny fampihavanana malagasy. Tena ilaina ny isian'ny fampihavanana hoy Mopera Alain Thierry Rahson, secrétaire général ny JSTCP eto Madagasikara. No marihana fa manana ny fijery manokana tsy hitoviana amin'ny mpanao politika amin'ny fiangonana mikasika amin'ny fampihavanana eto amin'ny firenena. Ka tsika ihany dia miara-mahita ny hoe hatraiza ny grontana nateraky ny fahotana nataontsika olombelona ka hoe ilaina ve sa tsy ilaina ilay fampihavanana, tena ilaina ilay fampihavanana fa hoe ny mpanao politika moa mahita an'ilay fampihavanana politika ary matetika ahondoha ny mpanao politika amin'izany fampihavanana politika izany dia fifampirarahana politika na ihany koa fifampirarahana hoe seza sy fahefana mba hahafahana milana azo ilay antsoina raha hoe ampiasana politika fa ny eny fiangonana nefa dia tsy izay loatra. Ny fiangonana dia hoe ilay fihavanana amin'Andriamanitra sy amin'ny namana sy amin'ny zavaboary, iny aloha tsy maintsy masomo ny tsirariary ary izay no ahafahana manana hoe fiainam-piarahamonina mirindra sy milamina. Dia hoe efa mirindra sy milamina hoe hiandry izay fiarahamonina mirindra sy milamina izay hoe vao ametraka ny rafitra ilaina, atoko fa tsy miandry izay fa afaka aroso satria ny fibebahany tsirariary dia iny tsy voafetra ny fotoana sy ny toerana. Mitondra ny heviny mikasika ny lisitry ny FFM amin'izao fotoan'izao ihany koa ny secrétaire général ny JSTCP eto Madagasikara. Ny fipetraky ny hoe filan-kevitra momba ny fampihavanam-pirenena malagasy dia voalohany aloha isaoran'Andriamanitra hoe afaka namaritra sy ny fidy andreolona ireo isika ary isaoran'Andriamanitra mbola misy andreolon'ireo io na izay fahavonana hiatrika an'izay. Kanefa tsy maintsy ao an-tsaina sy ao am-pon'ireo olona ireo hoe tsy maintsy izy aloha eketena fa raha vao izy mahatsapa hoe tsy eketena ho sahirana izy ary izy ihany koa avy eo raha tsy mitandrina lasa anahirana ilay fiarahamonina. No mafisin'ny secrétaire général ny JSTCP fa anjaran'ny olona tsirairay avy ary anjaran'ny rehetra ny manatanteraka ny fampihavanana eto amin'ny firenena izay tokony fototra ny fihavanana amin'Andriamanitra, ny fihavanana amin'ny namana, ny fihavanana amin'ny zavaboary.